Faharehavana ny fahasoavan'ny tompo. Mitaridalana ny fanahy masina. Zany an-trano no hevitra izay natsika amin'ny volana diso. Ka firiavana ny loantsika ny Matio 𝗠𝗀𝗏 ny andininy 𝗠𝗏 ka hatramin'ny 𝗏 ao anatin'izany no akatsika ny hafatry ny tompo ankehitriny. Ny filazantsara araka ny Matio riavana dia azo ambara hoe filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. I Matio izay mpamoretra moa nanoratra azy fantatsika tsara amin'ny mpamoretra dia mpiasa-panjakana, mahalala tsara ny momba ny fanjakana. Fa rehefa tonga mpianatra Jesoa izy, itika tsara fa ny soratra izay napetrany dia mikasika indray ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mikasika ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa voatso izy dia nitory ny fanjakan'Andriamanitra. Koa raha nanoratra ny filazantsara ny Matio dia ny ampahafantatra sy ampanaiky ny jiosy fa Jesoa n'ilay Mesia. Ny rahan'Andriamanitra hanafaka ny jiosy amin'izay geja mamatotra azy eto amin'izao tontolo izao. Eto dia tantara nahasitranana demoniaka anankiray izay sady jamba no mona no ambaran'ity 𝗙𝗀𝗶𝘆 ity. Nisy fotoana any amin'ny filazantsara Matio 𝗙𝗊 any Jesoa Kristy dia nanasitrana olona roa lahy izay jamba. Fa ireo jamba ireo dia jamba izy fanteny. Andininy 𝗏20 any amin'ny 𝗏20 any Matio 𝗙𝗊 any dia misy lehilahy mona izay nisotraniny Jesoa Kristy demoniaka mona. Ary eto dia lehilahy demoniaka sady jamba no mona. Talanjona ny olona nahita n'izany hery sy fahefan'i Jesoa zany, satria niseho ny Andriamanitra mahery azy. Fa ny Fariseo kosa dia tsy faly ary niapanga haneritreritra lazainy fa ny heriny devoly no nanaovana ny asa fanasitranana azy io. Avana etra amin'ny tompo. Jesoa Kristy dia rehefa tonga tao Nazareta dia ndray andro namaky ny tenin'ny Isaia araka 90 izy. Izy ny hoe ny fanahin'i Jehovah tompo no atamiko. Satria nanositra Toriteny somafaly amin'ny malahelo izy. Izy ny teniny hoe androany efa tanteraka ato anatrianareo izany soratra masina izany. Araka izany ry havana dia tena manamafy izany fa ny fanahin'Andriamanitra dia ao amin'ny Jesoa. Fanahin'Andriamanitra nentiny manatanteraka izao asan'izao. Fahamarinana ireo lehibe ry havana na sika resina hita amin'izao ten'Andriamanitra izao. Voalohany dia izao, Jesoa Kristy feno ny fanahy masina dia manasitrana ny aretina rehetra. Manasitrana ny aretina rehetra. Eto dia ny fandroahana ny demoni izay mitondra ny aretina no nataon'i Jesoa eto. Hoy ny andininy 𝗏20. Raha sita koa dia vakitsika miaraka ny andininy 𝗏20 miaran'ny tompo manao hoe dia nentiny tany amin'ny Jesoa ny lehilahy anankiray izay demoniaka sady jamba no mona dia nisotraniny dia niteny sy nahita ilay mona. Ambarany tsara hoe sady jamba no mona dia rehefa sitrana dia sady niteny no nahita. Tsy aretina fahateraka olona hoe demoniaka, fa le demonia tao anatiny nahatonga azy ho jamba sy mona. Tsara hoe varaka nambaratao hoe tsy ny aretina rehetra akory dia avy amin'ny demonia avokoa. Fa voalaza fa le jamba roa lahy any Matio 𝗏20 dia jamba izy dia tsy sesaka demonia eo fa dia nisotraniny Jesoa fotsiny izy. Mambarany koa ny hoe demoniaka mona dia nisotraniny. Ren'ny vahoaka zany laza ny Jesoa zany. Mahita, mahafantatra zany herin'i Jesoa zany ny vahoaka. Fa tetsy ankilany kosa ho isika teo ny Fariseo. Nisy Fariseo be fielonana, tratrany fanahin'ny fankalana, satria Fariseo very tombontsoa,
tsy ny tombo ny mpanaradia azy fa ny mpanaradian'i Jesoa ny lasa maro. Raha mitoy zao tantara zao dia 𝗍𝗵𝗵𝗆 manana eritreri-dratsy. Hoy izy manao hoe tsy ny misy amoahan'ilehiny demonia afa-tsy 𝗍𝗵𝗵𝗆 lohan'ny demoni. Tsy azo ny fahaseholavina nefa fa sitrana ilay demoniaka zafady, talanjona ny olona, ny eken'ny olona rehetra, ny fahasanaka velona, ny antsoantso dia ny fanontany ny olona manao hoe Moa Ity Ilay Zanak'i Davida. Talanjona ny olona, talanjona ny vahoaka rehetra, resy lahatra fa i Jesoa ilay Mesia, ilay Zanak'i Davida. Mazava ary avana amin'izany fa eken'ny rehetra ny maha-Mesia an Jesoa. Izy ilay Zanak'i Davida, ny vahoaka manaiky izany, fa ny Fariseo kosa tsy heverina fa olona mahalala dia nanda an Jesoa hatramin'ny farany. Ireo Fariseo, ireo nanomarina ny tena mona sy jamba. Le demoniaka sitrana fa ny Fariseo dia marary, mitoetra ho jamba mandrakariva ary mona. Jamba tsy mahita ny fahasavan'Andriamanitra, mona tsy samaneo zany herin'Andriamanitra zany. Ry havana eto amin'ny Tompo, Jesoa Kristy manana ny fanan'Andriamanitra, feno ny fanahy masina dia manasitrana ny aretina rehetra. Voalaza fa nentina ho any amin'ny Jesoa ilay marary, anehoan'Andriamanitra ny heriny. Ento ho any amin'ny Jesoa ihany koa anehoany ny fahefany ny olanao, ny aretinao. Ento ho any an Jesoa Kristy, fampamonjy sy mpanafaka izy. Ankehitriny ry havana, mbola betsaka no jamba. Aretim-panahy zany. Jamba dia ireo mpialona ny asan'Andriamanitra, ireo mandany asan'ny fanahy masina, mbola jamba zany. Satria demoniaka eto ilazany ihany koa ny toetra ny olombelona izay tsy mahita ny fiainana mandrakizay fa mbola jamba, tsy mahita ny fahasoavana rehetra ataon'i Jesoa Kristy eo amin'ny fiainany fa mbola jamba. Sady jamba ihany fa mona ihany koa. Mbola betsaka koa ny mona ankehitriny ry havana malala. Mona tsy mba afaka miteny zany fahatsarany Kristy zany, ka mila fanasitranana avy amin'ny Jesoa izy. Voalaza eto ny hoe rehefa nosan'i Jesoa Kristy ny jamba dia ambarany hoe ny teny nahita sy ny teny izy. Ry havako malala, sanatria ve izao sy anao mbola tsy mahita ny famindrampon'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra, tandremo fa sao jambo sika, tandremo. Ny tsy finoana dia fahajambana lehibe. Zay natao hoe finoana matsy. Dia tena mifandraisana feno an'Andriamanitra, fifandraisana feno sady maharitra mitohy ao amin'ny Kristy. Raha voatapaka io fifandraisana io ny havana malala dia tonga tsy mihinanao dia tsy mahita ka toy ny jamba sy mona ihany. Tsarovy ry havana, fa teo aloha dia devoly notompon'ilay demoniaka, fa rehefa nisotranin'i Jesoa izy dia Jesoa no lasa notompony, Jesoa no lasa tompony. Ka ny atao hoe mahiratra tsy afaka miteny, dia ny olona tsy baikony ny devoly intsony fa baikony Jesoa Kristy, baikony ny fanan'Andriamanitra ao anatiny. Tsy ny devoly intsony ny tomponao fa Kristy ilay Mesia. Ry havana eto amin'ny Tompo, mbola jamba ve isika sa efa nampahiratany Jesoa? Mbola mona ve isika sa efa nampitenen'i Jesoa? Zareo ry havana, isika dia tsy olona mona, isika dia tsy olona jamba, efa nandray ny fanahy masina tsika. Raha tsy mona ary sika ry havana malala, andeha isika dia tory ny filazantsara, fa ny vava dia entina manambara ny filazantsara zany. Torio ny fianakaviana, torio ny mpanompo sampy, torio ny mpiara-miasa, torio ny filazantsara izy ireny. Aza matahotra, manana fahasahina, hilaza koa ny fahatsarany Kristy eo amin'ny manodidina anao. Zany no andrasana aminao rehefa milaza ianao fa tsy mona. Ary raha tsy jamba ianao dia hitanao ny fahatsarany Kristy. Aza mitazapotsiny ny faharatsiany. Fa misy ane ny ratsy eny fiarahamonina eny, zava-dratsy isan-karazany.
fankalana ny fifandirana ny fiteny ny fisotro sy ny fitafy sy ny sisa ny fiatsaram-belatsia miteny ve anao raha mahita reny karazan-dratsy reny ireo ry avany asan'ny tompo amin'ny fiainanao saia misoka-bava hanambara ny afahatsarany Kristy saia manaparitaka izany fahatsarany Kristy izany hita amin'izao tontolo izao fa olona mahiratra ianao ary afaka miteny ianao satria efa nisotrany Jesoa Kristy tsy andan'izany koa ravana malala dia tsarovy fa raha mpanasitrana ny Kristy dia hitany Jesoa avokoa ary natreny ny olam-piainana rehetra ny aretina ny fahoriana ny anohanana ny fahafatesana izay iainantsika isan'andro isan'andro ka satria Andriamanitra mpamonjy izy dia niporifoiny izany fa manasitrana izy afaka mamany olam-piainantsika izy afaka mamany olam-piaramonina izy izay manahirana antsika ento eo amin'ny Jesoa Kristy izany rehetra izany mpamonjy morazolina amin'ny fahoriana izy ary mamaly netaetany izay tena mila vonjy tokoa ninina endrika izany aretina izany dia tsarovy fa ny fitsakanany Jesoa tamin'ny maty dia fandresena lehibe iorenan'ny finoantsika sy ny fanantenantsika tsarovy ry havana fa raha naniraka ny mpianatra itoy filazantsara Jesoa Kristy hanasitrana ny aretina rehetra amokany demony dia nanafatrafatra tsara izy mba tsy handeha aloha raha tsy efa voatafy ny hery avy any ambony zava-dehibe ny fanafin'Andriamanitra ny hery ny fanahy masina afa-tsika manatanteraka koa ny fanasitranana ireo mila vonjy izay manodidina antsika ny fanahy masina ao anatin'ny Kristy nafahany manasitrana mamoaka ny demony mamany teta mila vonjy toy izany koa ny fanahy masina ao anatinao dia miantoka anao azonao manatanteraka izany rehetra izany fa ny fanamarana faharoa havana Jesoa Kristy feno ny fanahy masina dia Andriamanitra mahery Andriamanitra mahery voalaza izy ilay tena mahery izy ilay tena mahery voalaza eto ry havana malala hoy ny voalazany hoe ny andininy fahinana amby roapolo ary raha Satana amoakany Satana dia miady an-trano izy ka ahoana no aretan'ny fanjakany ary raha 𝗙𝗵𝘆 no amahako ny demony izy kosa namoahany zanak'ireo azy ary noho izany dia izy ihany no hompo tsara anareo fa raha ny Fanahin'Andriamanitra kosa no amahako ny demony dia efa tonga aminareo ny sahadiny fanjakan'Andriamanitra fa ataon'ny olona ahoana no fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entany raha tsy hahafatony aloha ny mahery dia voandroba ny ao an-tranony izy ataon'ny olona ahoana ho izy ny andiny fa 7 zafady ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tranony mahery handroba ny entany raha tsy hahafatony aloha ny mahery resaka momba ny hoe mahery eto dia voalazany amin'ny Isaia 9:7 any Isaia 9:7 ho fantatry ny olonofo rehetra fa izao tompo no mpamonjy anao ilay mahery ny Jakoba no mpanavitra anao ilay Andriamanitra mahery zany fa eto izy dia ilay mahery dia lazanany hoe ilay Satana zay mamatotra ny olona tsy maintsy hafatra aloha Satana dia sao ihany afaka mamatotra izany satria voarokan Jesoa ny demony dia nanavitra ny olona ho amin'ny fanjezany Satana i Jesoa eto noreseny nafatony ka tsy afaka anao na inona intsony ilay demony Jesoa zany eto ilay manana ny Fanahin'Andriamanitra izy ilay mahery noho ny mahery Jesoa ilay mahery noho ny mahery zereo tsara fa raha ny tantara dia ny hoe tsy mbola nyloba avakoa renge ny fariseo dia fantatry Jesoa ny ao an-tsainy hoe zao ny eritreritry-dratsy ny fariseo milaza ny herin'Andriamanitra sy fahefany mampaminany azy zany ary tsy zao vao mitrangy zany zavatra zany satria Andriamanitra dia malala Jesoa malala ny eritreritry-dratsy ny olona noho ny fanan'Andriamanitra ao anatiny fantany avy hatrany ny tao an-tsainy ny fariseo dia nanaovany fanazavana hatrany rehefa nampangay ny fariseo izy fa ny lohan'ny demony namoahan'ny Kristy ny demony dia nahitsy ny tompo izy fa diso zany
nambara ny fanerin'ny fanahy masina ny herin'ny fanan'Andriamanitra ny namoahany demoni dia porofony tsara fa izy ny tena mahery mandresy ilay devoly izay mahery fa Jesoa ny tena mahery, tena hery mahery vaika ny fanahy masina, afaka mitondra atsika, manetsika atsika, miaro atsika, manafaka atsika, mampandresy antsika. Jesoa ilay Andriamanitra mahery. Raha tia andresy ianao zany dia tsy maintsy miaraka amin'ny mahery. Ataon'ny olona ahoana ny fiditra ao an-tany mahery handropa ny entana ozy raha tsy hafatony aloha ny mahery dia voandropa ny ao an-tranony izy. Eto dia miseho ko mahery ny demoni fa nafatro ilay tokana tena mahery izy dia ny sorony ka sitrana soamantsara. Ry havana eto amin'ny tompo, ny olona manana fanan'Andriamanitra dia mahery ihany koa, mahery isika afaka mandroka ny demoni. Hoy ny volazan'ny tem-pahefana hoe androka demonia amin'ny anarako izy. Rehefa manana ny fanan'Andriamanitra fa mahery ianao, Jesoa Kristy ilay mahery ny ao anatinao, mandroka demoni amin'ny aran'i Jesoa ianao. Jesoa ilay tena mahery, izy ilay mahery no mahery, mpandresy no ny mpandresy. Zao ry havana ny tsarovo, ny demoni dia manajamba, zay no hainy, manakombom-bava, zay no hainy. Fa Jesoa kosa dia mpanasitrana, mamotipotika ny gadra ny Satana sy 𝗙𝗵𝗵𝗍𝗵𝗍 demoni. Koa hery tsy azo lavina ny fandresen'i Jesoa Kristy ny demoniaka eto. Isika koa tao amin'ny batisa efa nandray ny fanahy masina, fanahy mahery, fa tsy mba fanahy mitarika atsika ho kanosa no men'Andriamanitra atsika. Ny zavatra rehetra dia hainy mino. Ry havana eto amin'ny tompo, misy ireo hery managadra olona maro ankehitriny, ny fimamona, ny fijangajangana, ny firariana, ny fizahozahoana, ny fihatsaram-belatsisy, ny endro maro samihafa. Aza kivy ry havana, eo ilay mahery hampandresy ianao, eo ilay mpanafaka hanafaka anao. Inona no aretina mbola manajamba anao sy mamono anao, mahakivy anao, entoany an'ilay mahery zany. Izy ilay mahery. Tsarovo fa resin'ny Mesia mahery, ny herin'ny Satana rehetra. Raha ny zanaka no hanafaka anao dia ho afaka ianao. Ny apôstôly Paoly manao hoe Andriamanitra dia manome fandresena antsika amin'ny alalan'ilay Kristy tompontsika. Famarana ry havana dia izao ny tsarovy, tsy mba zavatra voatadiavina akory zany fandresena zany. Efa nanome antsika ny fandresena Andriamanitra raintsika. Efa vita ny fandresena, efa tanteraka ny fandresena, dia ny fandresen'i Kristy ny fahafatesany zany. Anjaranao dia mandray zany fandresena zany, matoy anao resy dia tsy ao aminao zay le fanan'Andriamanitra. Efa vitany mahery ny fandresena. Inona indray no andrasantsika? Ny tompon'ny hery sy ny fahefana no manolotra anao dia aza manaiky ho resin'ny ratsy ianao, raiso ny fandresena. Ny devoly ry havana zao tontolo zao tsy hampandresy anao fa ny angejy sy hamotika anao, fa Jesoa kosa tia hampandresy anao ilay mahery. Ko aza mana eo aminao mandrakariva ilay Mesia mahery noho ny mahery raiso zany ka mijoro. Famarinana roa ry havana zay nentsika androany, taditsika teny hoe Jesoa Kristy zay feno ny fanan'Andriamanitra dia manasitrana ny aretina rehetra, ary izy no lay tena mahery. Ny Andriamanitra mivoninahitra ho aminao amin'ny fiadanany. Amen.